faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Tantara vaovao indray ity hitanao ao amin'ny Luka 7:20. Noa hevitra izay mivavaka dia ahita fahagagana. Feno vovoka avokoa ny arabe. Mibalika ny masoandro teny amin'ny lanitra. Nipetraka teo amoron-dalana indray ilay mpangataka. Isaky ny mandredy tongotra izy dia manolotanana mangataka. Ampio aho, mba vola kely aho azafady. Nisy olona sasany niantra ny Bartimeo, ny hafa kosa tsy niraraha azy. Indray andro, voambara fa teny andalana daholo ny olona rehetra tao Jeriko. Fa inona no mitsange? Jesosy zanak'Andriamanitra no mandalo amin'izao fotoana izao. Ilay tiany olona rehetra manasitrana amin'ny marary ary mahay manangana ny maty azy. Feno fanantenany Bartimeo jamba. Na eny ny antsoantsony ve Jesosy? Tamin'ny fony manontolo no ny antsoantsony olona tsy hitany. Jesosy Tompo, tsy any ampiava ianao. Mamindrafo hoaniko. Ary ny sasany tamin'izay nandre azy dia tezitra mafy ka nibedy ilay jamba. Mangina ianao, mialahy teto ianao fa ratsy izany. Nahoana nefa no tsy azo ataony miantso an'i Jesosy e? Tsy ny hain'ny vahoaka i Bartimeo, fa vao maika izy niantso mafimafy kokoa. Jesosy, ampio aho. Mihaino ny olon-drehetra Jesosy. Mihaino ny vavaka ataonao ihany koa izy. Hoy ny Baiboly hoe nijanona Jesosy ary nandidy hoe eto aty amiko ilay jamba. Bartimeo nitsangana teo anatrehan'ny zanak'Andriamanitra. Tsy nahita izy saingy nahatsapa ho tony sy tsy nanana ahy teo anatrehan'izany. Mihaino ny feon'i Jesosy izy. Ry Bartimeo, inona ny tadiavinao amiko? Inona ny tianao ataoko aminao? Tsy nila neritreritra ela Bartimeo. Ny tena nilainy dia ny vavaka nataony. Tompo, te ahita indray aho. Ary rehefa reny Jesosy ny faniriany dia hoy izy, Airato ny masonao, satria mino ahy ianao dia hositraniko. Tamin'izay fotoana izay dia afaka nahita tanteraka i Bartimeo. Ary ny masony nahita ilay nandre ny vavaka nataony sy namaly ny fitarainany. Nisaotra an'i Jesosy tampifaliana izy, ary nanomboka tamin'izay dia nanaraka an'i Jesosy tamin'ny fony manontolo. Ao amin'ny Baiboly Andriamanitra dia milaza aminao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana, hanafaka anao aho, ary hanome voninahitra ianao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.